Manatitra ny araba topoko lahy sy topoko vavy tonga isoto anatin'izao fampalam-baovao faharoa fahita lavitry matv izao azaina avy hatrany ianao moa anaraka ny antsipiriany izany ny zava-nisy tany amin'iny faritry nosy be Elville iny ary no etintsika anokafana ny fampalalam-baovao nafana ny tao nosy be Elville tamin'ity androany ity nisy indray ny fiokona nataony ny mponina ary fikasana anao fisalam-bahoaka ihany koa arahantsika avy hatrany ny tatitra mahakasika an'izay. Ny savorovory ary velona mipôbasy tao nosy be Elville androany nisy ny hetsika izay nitanterahany vahoaka tany atoerana entina noerana ampitandro filaminana araka ny vaovao voarainy dia momba ny raharaha lajaza ary narahana famonoana ilay zaza izay nitranga tao Ambatoloka iray volana lasa izay no natombohan'ny savorovory. Raha ny fanazavana azo avy amin'ny mponina avy any toerana dia voasambotra ny avy amin'ny polisy pirenena ilay voaroroy tamin'ny raharaha ary notakiany mponina ny anaovana fitsaram-bahoaka azy. Natolotry ny polisy eo anivon'ny zandary ilay voaroroy avy eo. Niamafy ny fitakiana ary nisy indrindra ny hetsika izay nataon'ny mponina teo anoloan'ny tombon'ny zandary. Nodidin'ny mponina ny toerana ary nitohy tamin'ny fandorana tranon'ny zandary izany. Nanaparitaka ny mponina tamin'ny alalan'ny pôbasy ireto farany. Raha ny nambarana avy eo anivon'ny ministeran'ny atitany dia anisan'ny tazon'ny olona ny lefitry ny distrika ao nosy be Elville. Raha ny vaovao voaraina ampitahin'ny mponina avy any toerana kosa dia nisy ny ainana fohy tamin'ny fifandonana.